Izy-mbavava tanteraka kosa indray nanao fianianana io tolakandro ireo expert comptable et financier vaovao avy amin'ny andihany tamin'ity taona 2024 ity mo ireto nanao fianianana ireto asa iray atao hoe tsy dia mbola fantatry ny ankabeazan'ny malagasy ity tontolo iray ity kanefa dia mahasahana amin'ny sehatra maro tokoa raha ny fanadihadiana natao. Nanao fianianana io tolakandro io teny amin'ny hefitran'ny fitsarana eny Anosy ireo expert comptable et financier vaovao. Misa 13 izy ireo vao nivoaka tamin'ny andihany 13 anatevin-daharana ny ho lafitry ny expert comptable et financier eto Madagasikara na ny OEFCM izy ireo. Mameno ny isan'ny expert comptable de Madagasikara ho 520 ireto 13 menada reto. Ny andihany efa maromaro raha ny ainga tany amin'ny 20 tany eo amin'ny andihany fahaenina eo na fahadimy. Mbola misy andihany iray farafaratsiny 30 menada eo mety amin'ny taona tahaka izao no ivoaka rehefa mamarana ny stage. Ny raha ny dingana atao zany dia ny engana eo amin'ny diplôma amin'izao fotoana izao zany amin'ny fisiny master sakisy LMD ankehitriny dia ny miainga eo amin'ny diplôma master eo bac plus 5 zany izay no manao concours d'entrée en stage dia manao stage mandritra ny 3 taona ny expert comptable stagiaire zany hoe 5 plus 3 valo taona eo zany fa rehefa vita ny stage dia mbola misy an'ilay examen final izay natrehany reto tamin'ny volana janoary tanafahana tonga amin'izao fianianana nataony izao. Na dia efa 5 taona aza noho ny sin'ity asa ity teto Madagasikara dia asa tsy dia fantatry ny malagasy loatra izy ity. Efa manomboka misafidy ity lalaka azy ity nefa ireo tanora. Azo atao aloha zany fa ty asana expert comptable ity sarotra ihany nefa mahafinaritra ilay izy zany, mahafinaritra ohatran'ny hoe mampivelatra tsara ny saina ary manamaivana zany rehefa fitiavana le asana expert comptable financier. Mahatratra 520 amin'izao fotoana izao ny isan'ireo mpikambana ao anivon'ny OEFCM efa perinasa manerana Anosy avokoa izy ireo.